Aliny sabotsy fa 1 ny volana oktobra taona 2022 miarabantsika rehetra any an-tokantrano indray mampiatrano ny fandarana loresahana anao ny sehatra na ihany koa mety tsy any an-tokantrano fa mety eny an-dalana izay afaka manaraka anay amin'ny alalan'ny page Facebook ny Record Madagascar miarabantsika rehetra eto an-toerana miarabantsika rehetra any ivelany ihany koa izay manaraka ny Record Madagascar amin'ny alalan'ny Canal Plus sy ny YouTube ihany koa manasantsika rehetra naraka ny fandarana hatramin'ny farany anisany fandaharana havaka sy hoe hitondra an'izay hevitra ho an'ny raharaham-pirenena amin'ny zava-misy amin'izao fotoan'izao izay ny vahintsika amin'ity anioalina ity filohan'ny Rassemblement des Citoyens Responsables na ny RCR na ny tolona tambaben'ny olom-pirenena nampiray ny andraikitra tsy izay izany fa Andriamatoa Lazara Zafiarson miarabanao tompoko ary tena mankasitraka feno nanay koa sain'ny fandaharana loresahana anao ny sehatra amin'ity sabotsy alina ity. Miarabanao Ianto, miaraba mivoaka malagasy manaraka izao fandarana izao dia misaotra betaka be dia be anareo mandray anay anatin'izao fandarana izao. Miaraba tompoko. Eny tompoko, raha nataoko hoe ny agenda angamba na hoe ny fandaharam-potoanan'izany Andriamatoa Lazara Zafiarson zany izay sady mitety an'i Madagasikara ihany koa efa tato anatin'ny taona maro sy nahafantaran'ny RCR sarotra dia sarotra ny azonanao fa dia mbola aterina ny fankasitrahana nanaiky an'izay hoe vahiny ny fandarana loresahana izay satria noko angamba fa fotoana indrindra izao ifampiresahantsika sy tafatafantsika amin'ny vahoaka malagasy na avy eto an-toerana na avy any ivelany mikasika izay raharaham-pirenena izay. Mikasika indrindra ny ataoko hoe aktualité angamba na ny ataoko hoe zava-misy amin'izao fotoana izao no entintsika anokafana ny fandaharana maromaro ny lohahevitra izay ny manana izahana resahana atao anatin'ny fandaharana atao anatin'ny orairay. Isitarantsika izany ary dia mikasika indrindra ny hetsika izay tarihan'ny génération Z moa ankehitriny efa maromaro ihany koa ny manohana azy ireo mino fa manakambara betsaka mikasika an'izay ny filohan'ny RCR. Alohan'ny hanomezako ny hevitra mikasika ny tolona namana Iando dia te hanitsy ny tenin'ny filoham-pirenena. Ao anatin'ny RCR dia misy ny atao hoe bourse RCR na vatsim-pianarana RCR. Tatitra azo avy amin'ny responsable na amin'ny andraikitra an'izany bourse izany fa ilay ankizy maty tany Diego dia anisan'ireo ankizy voafantina hisitraka ny vatsim-pianarana dingana fahatelo. Disoina etoana zany fa tsy mpandroba fa matoa izy misitraka vatsim-pianarana dia misy critère be dia be napetraka ho an'ireo ankizy any amin'ny université mpanjakana enina manerana Madagasikara. Vatsy roa izay no nandeha teo aloha hiditra amin'ny vatsy fahatelo izay ao anatin'izay sélection na fifantenana ireo mpianatra izahay amin'izao fotoana izao. Amin'ny alahelo bebe nefa ny ahafantarana fa isan'ireo mpianatra nahazo vatsy no maty eny an-kianja izay lazaina fa nandroba. Ankehitriny dia manamafy fa tsy afaka hiteny izay hoe nandroba ireny mpianatra voatifitra ireny. Ary ka ireziko mampahery ny fianakaviana izay nandao ny zanany ny raitapo aminy sy ireo fianakaviana rehetra manodidina izany. Mariko izay fa tsy marina no hoe mpandroba ilay mpianatra voatifitra tany Diego. Mikasika ny raharaham-pirenena indray dia efa fantatry ny be sy ny maro angamba ny hevitry ny RCR tsy anontaniana intsony angamba izany raha niakatra teto izahay taona iray latsaka izay dia samy mahafantatra ny rehetrarehetra hoe tsy misy afa-tsy ny fanovana rafitra ny ao anatin'ny vavan'ny RCR rehetra satria izay matoa mitety Madagasikara manofana manazava amin'olona hoe inona ny olana misy eto Madagasikara dia misy zavatra maro-potitra resahana fa tsy hoe mba te hanao politika izahay dia mba te haloto aho voatonontonony eny ny anarana na dia hoe tsy misy mivelona amin'ny politika azy izahay dia mba manao izay azonay atao mba hatafavoan'i Madagasikara amin'izao krizy miverimberina izao. Tsy mahagaga zany raha ohatra ka miditra ao anatin'ny krizy indray isika satria efa projection na vinavina nataon'ny RCR izany hoe tsy maintsy hirefotra indray na hipoaka indray azo situation izao satria efa hita fa feno indray mifepetra hianjerana ny rejima misy amintsika amin'ny teny izao. Ao anatin'izay araka ny nambara teo mikasika ny hetsiky ny génération Z manahoana ny fomba fahitany avy eo anivon'ny RCR n'izay hetsika izay raha tamin'ny voalohany raha somary saintsika dia mpanolotsaina ny commune Antananarivo renivohitra miisa 3 no nanambara ny datany 5 septambra io tao anatin'izay dia nirotsaky ny sehatra ihany koa ny Gen Z amin'izao fotoana izao maromaro ny olom-pirenena, mpanakanto
influenceur na hoe pampaneno lakolosy any anivony tamazotra tserasera eny izay miaraka amin'izy ireo ihany koa manatanteraka an'izay hetsika izay manahoana ny fomba fahitanareo azy roa herinandro latsaka kely aty aoriana. Ny zavatra mampiavaka an'ity olona ty namana ihando a dia tsy samy teny hoe andao hanongana fanjakana fotsiny dia aka fahefana fa tena mba mieritreritra fanovana amin'izay ilay vahoaka malagasy. Isaorana be dehibe ireo nitarika, isaorana izy termianadato amin'ny commune, isaorana andreo influenceur manampy, isaorana ny diaspora malagasy manohana, isaorana andreo génération Z mitolona eny Kianja, isaorana ny mpianatra rehetra manerana université manerana Madagasikara, mandray anjara amin'izany tolona zany ary mandray anjara mavitrika mihitsy. Isaorana ireo ray aman-dreny mamela ihany koa ny zanany andray anjara amin'ny tolona satria raha ndray aman-dreny ao an-trano any manakany dia mijanona ihany koa ilay tolona. Zany hoe misy génération mifoy io anitsy any zavatra tsy mety hatramin'izay tsy voavidim-bola. Ny ankamaroany zany dia samy efa tapa-kevitra hoe efa potika loatra ny fiarahamonitsika, rava loatra ilay société sao dia mba efa tokony fotoana zao hanarenana izay fiarahamonina izay satria izay ny atao hoe politika manarina fiarahamonina. Zany hoe ny asan'ny antoko politika zany dia mieritreritra ny hametraka rafim-piarahamonina, izay ny atao idéologie. Mba misy vinavina ao an-tsaina zany hoe fiarahamonina manao ahoana moa ny eritreretintsika ho apetraka ao aoriana kely ao. Raha tsy manana izay ny politika dia tsy afaka mitondra firenena. Ary izay ny olana tamin'ny zavatra mifandimby teto satria ny mpanao politika tsy mikendry fiarahamonina fa mampanantena infrastructure hoe ao fanamboarako trano nareo, ao avidianako tomobile ianareo. Ka olona tsy handeha lavitra no mieritreritra fa ohatran'izany no hitondrana firenena. Io izy io voapirofo dia isaorana be dehibe no mandray anjara rehetra ialana tsy izay tsy voatonona teto fa averina ihany miavaka ity tolona ity ary ny rina dia mba tonga any amin'ny tanjony sika hoe ndao mba hanova une bonne fois pour toutes indray mandeha tsy miverina mba afaka roanjato taona ndray ny taranaka vao mieritreritra hanova constitution raha hanova fa mba tokony ho stable le système fa tsy isaky ny 10-7 taontsika dia midina an-dalambe dia milamindamina kely indray dia mangalatra indray mpitondra dia midina an-dalambe indray dia mihodinkodina eo. Raha ohatra ka enregistrena daholo ny zavatra nataon'ny mpitondra rehetra tany aloha dia izay ataon'ny mpitondra amin'izao ihany nataony teo aloha dia ohatr'izay koa nataony teo aloha dia ohatr'izay daholo izay manam-pirofo fa rafitra maty ilay izy satria nizaniza anga mindray ao dia mierina ny adalàna fotsiny. Tsy mitombona zany ny ilazana hoe ny RCR dia mieritreritra hiditra ao anatin'ny pouvoir nefa tsy miova ny rafitra. Izay mihitsy ny efa niteny fa hoe tsy avy ao anatin'izany manova rafitra. Izay nge manaraka teoria dia mahafantatra hoe zao no entina manova rafitra ary raha ohatra ka manam-potoantsika dia velabelarintsika eto izay fanovàn-drafitra izay. Izay indrindra mantsy no tiako hidirana lalindalina kely hoe manahoana tokoa moa izay fanovàn-drafitra izay efa anisany hoe fotom-pijoroan'ny RCR izay ihany koa satria raha mijerisika ny krizy ny taona 2024 ny krizy ny taona 2024 misy an'ity krizy ny taona 2024 ity indray somary mitovitovy avokoa izy ireo milamindamina hoe ianao teo misy ny hetsika miafara mifametraha-pialan'ny filoham-perinasa foana izay mba hisoroana izay indrindra mety manahoana sy manahoana izay fanovàn-drafitra izay atraiza ihany koa mety hoe efa nitondrany teo anivon'ny RCR izay fanovàn-drafitra izay mety efa nisy ny fionana tamina tompona andraikitra maro samihafa va hoe tia ny tena vahaolana mba hisoroana ny karazana hoe fanonganam-panjakana isaky ny 10 taona farafahakeliny ny fehen'ny taona inona mety hoe tena voalaza ao anatin'izay fanovàn-drafitra izay sy ny tena mahazava-dehibe azy ihany koa mba hanisorantsika ny firenena ao anatin'izay hoe karazana fanonganam-panjakana miverimberina izay. 9 taona izay nivoizana an'izany zao ianto. Tsy misy olona afaka hiteny angamba fa tsy niteny ny RCR hoe reto ilay vahaolana. Raha mijery any amin'ny tambazotra sosialitsika dia samy mahita be sy maro ay moa fa voalaza tany aloha tany daholo ty zavatra rehetra mitrango ity. Fa izahay moa tsy mizara vola, tsy mizara t-shirt, tsy mizara kaskety dia heverin'ny olona fa zavatra tsy mistika. Ka ilay fanovàn-drafitra zavatra goavana be ilay izy tsy ho vitantsika ato anatin'ny adiny iray. Mieritreritra izay ny ampiantso sokajin'olona maro samihafa izay mbola tsy nainy satria efa nisy conférence be dehibe nataonay na teto Antananarivo zany tany amin'ny faritra efa nisy formation sy conférence be dehibe nataonay nampahafantarina ilay fanovàn-drafitra. Hatreto aloha izay nanatrika ny formation RCR tsy misy olona ray ny sanylaza hoe tsy mety eo. Ka ilay izy tsy voatanisyantsika eto ampahany fotsiny angamba ny mety olazaintsika eto satria raha ny rafim-pitantanana na ny système administratif fotsiny ohatra ny resantsika. Le rafitra aloha zany mifangaro be ilay izy amin'ny teny gasy
misy ny atao hoe rafim-piarahamonina, de misy ny atao hoe rafitra politika, de misy ny atao hoe rafitra toe-karena. Ny fitambaran'izy telo ndray de mbola rafitra ndray koa ny anarany. De very zany tsika mivoambolana fa indramiko aloha ny teny vahiny anazavana azy. Le rafim-piarahamonina io zany organisation sociale. Ifanekena zany hoe reto ny zavatra ho atao. Rehefa mifanaiky fiarahamonina izay vao mifidy rafitra politika na régime politika hoe zao ny fampitondrantsika. De régime politika io misafidy rafitra toe-karena na structure économique entina mamelona n'lay rafitra fiarahamonina. Zany hoe rehefa tsy tia rafim-piarahamonina ty zany no nametraka an'le mpitondra fa tamin'ny alalan'ny vola de zay toe-karena tiany apetraka eo no apetrany de tsy ho amin'ny tombontsoa an'le fiarahamonina nefa zay zavatra zay. De tsy gaga isika raha ohatra ka mitaraina ny mpampianatra. Any aminay any mbola 7 alina 7 alina ny karama mpampianatra frammy nefa itsika mahita carburant tompona ndraiky mpanjakana 20 millions d'ariary par mois. Ahoana moa ny anekentsika an'izany zavatra zany? Loi de finance antsika tany 1960 makaty tsy miova fa ampina fotsiny le montant isan-taona hoe raha ariary zato ny crédit-nareo tamin'ny herintaona ndao akarina roanjato izy amin'ity par rapport amin'ny inflation fotsiny nampakarana azy. Tsika nge mbola tsy nanao loi de finance zany ka ireo rafitra telo reo zany mifandray daholo. Ao anatin'le rafim-piarahamonina ao no misy ny olombelona. Be de be mantsy no miteny hoe le saina mihitsy aloha mila amboarina hoe olona problème eto fa tsy rafitra. Le olona ao anaty fiarahamonina. Tsy afaka manova olona ianao raha tsy fiarahamonina ny domina. Fa tsy hoe ndao ovaina tsirairay ny sain'ny olona de atsona tsirairay de hoe ovaina tsirairay ny sain'le individuel ny mentalité fa ny conscience collective kosa dia miainga amin'ny rafim-piarahamonina zany hoe ny fahatserovan-tena imbonana de miainga amin'ny fanabeazana. Any fanabeazana zany tsika de efa vo ka ao zany le olona ny volavolainy itsika nefa tsy nanabe. Tsisy fanabeazana satria maty daholo ny rafitra rehetrarehetra na ny programa io na ny kolotsaina zay tsy ampianarana an-dakilasy olana daholo zany rehetrarehetra zany. Aka ohatra faharoa zany satria ty zany le rafim-piarahamonina ahitantsika rafim-panabeazana misy lesoko. Hiditra ato amin'ny rafitra politika sika zay ahitana régime politika de ahitantsika ny administration sy ny exécutif, ny législatif ary ny système judiciaire. Ireo anankitelo reo indray ao anatin'le régime politika de mbola mikorotana mbola ambony ambany aka fotsiny sika amin'ny rafim-pitantanana. Ny dokotera hoa rehefa hitsabo de ny fanontaniany voalohany de aiza ny marary anao? Adresy ny anontaniany. Ianao ve andy mbola mahita olona manana adresy eto Madagasikara? Tsisy adresy tsony eto. Zany hoe rehefa anoratra taratasy ianao amin'ny administration de ny zavatra mipetraka voalohany amin'ny taratasy dia adresy aloha. Lazara Ferson mipetraka amin'ny toerana ohatra zao tiany lohatrano. Tsisy tsony io. Dikan'izay ny administration ray manontolo zany de maty daholo satria tsisy adresy fizika tsony ao. Contact telefona ny adresy apetraka eo ka raha mangalatra ianao nosy zato de misy namanao apita tafika de milefa ianao de efa tsy hita. Tsy fantatra tsony zany iny olona iny aiza no mipetraka. Tsy efficace zany ny polisy, tsy efficace zany ny pompier, tsy efficace ny dokotera. Dokotera na makany amin'ny dokotera anao ka manontany dokotera aiza ianao no mipetraka de tsisy adresy. De tsy efficace koa zany ny dokotera, tsy efficace koa ny administration publique, tsy efficace ny finance publique. Mavita ny olona mamitaka ny finance hoe le pensionnaire eny na olona mandray pension zany dia any amin'ny fokotany efa maty fa ny président fokotany mbola mamoaka certificat de vie de zareo mikonokoninao ihany mandeha maka ny pension de very ihany koa zany comptabilité na any amin'ny solde ray manontolo any satria tsisy adresy ka raha tonga mipiasa amin'ny finance hoe aiza ty olona ty de tsisy adresy koa zany icontrôlena hoe ity olona ty le mandray karama inona zany zavatra anjara eto. De zany ve de vitantsika amin'ny alalan'ny fanovana gouvernemanta adresy fotsiny zay resantsika zay. Noho izany rehefa maty ny administration rehetra de potika daholo ny fandrarana rehetrarehetra satria tsy afaka mirandra service na manome service ho an'ny privé tsony ny service public. Potika ny hôpitaly tsy afaka mirandra service anao izy ka raha tonga any ianao de tsisy ninona azo nomenao. Tsy hainy tsony mandray anao azy satria tsy fantatra tsony ianao na dalo koa raha tonga ao satria ianao tsisy adresy, tsisy pièce justificative. Kara-panondro azo atao photocopie fotsiny eto amintsika, azo foronina le imprimantiny, le imprimen'ny kara-panondro de tsy misy afantarana tsony misy olona manana kara-panondro roapolo. Ary raha ohatra anao ka manao kara-panondro any Dego, manao kara-panondro ray anao any Toliary,
izy any fantatra hoe misy mikarapanao roapolo ianao tsisy malalan'zany satria le système administratif mihitsiny no maty noho izany nanompandraraha maty daholy fa tsy maintsy ianao manao corruption zany hoe raha ikarakara taratasy ianao mba hanangana business anankiray de ny mpandraraha rehetra de victime daholo de voatery ianao manao tsolotra na kolikoly de am'izay fotoan'izay maty koa ny fandrarana matahotra mpandraraha noho izany de voatery izy manao politika mba izay malalalala olona no tafavoaka noho izany ny mpiasam-panjakana koa de mafantatra fa tsisy mpandrarara dalàna tsony eo de ny mpiasam-panjakana koa lasa manao prestataire amin'ny fanjakana izy mpiasam-panjakana ihany no maka marché de izy ihany no soumettre amin'ny marché zany hoe raha misy fanamboaran-dalana any de le mpiasam-panjakana ty no manana karta de soratana amin'ny anarany le marché de mifaninana mpandraraha inona ny raha anjary reto ianto de tsika ve tsy mahita an'izany hoe tsy tafavoaka na gouvernemanta izany zavatra zany raha tsy manao changement de système isika mila verenana daholo zany rehetrarehetra zany tsy mety anefa zany raha tsy misy conscience collective na fahatsiarovatena iombonana izay ihany mampiavaka an'ity crise ity hoe io ary malagasy fa tonga am'izany conscience collective zany ohatra ray ao anatin'le fanovandravitra zany le administration resahako teo misy ohatra manjatony ao tsy ho voatanisantsika eto ohatran'izany ny décentralisation any amin'ny faritrany de raha malala fa tena manao abus ary mahatonga an'le système bloqué dia nitatitra ataon'ny tompona andraikitra rehetra any amin'ny faritra makany amin'ny fanjakana foibe de diso ny akamarony ka raha ohatra misy roanjato ny maty tany Kongo amin'ny tazo firy volana ny tany amin'ny ministère ny fahasalamana vao nahalala hoe ay misy maty amanjatony any takonana zany le rapport hoe disona ny tatitra ohatr'izay ihany koa ny ato amin'ny sécurité raha misy dahalo manafika isan'andro any de ny fanjakana foibe tsy afaka manao contrôle hoe firy marina ny trano vao tafika fa disona fotsiny iny hoe milamina tia raha ihany ny fanafiana tanty taony ity de diso daholo danake mba savao ny contravention men'ny polisy ohatrinona ny vola miditra amin'ny alalan'ny contravention na le fanasaziana ataon'ny polisy amin'ny taxi brosy misy namana zay mba mahana camionnette kely izy fa maninona ao camionnetteny ao ty tsy mba ampiasaina de namaly izy hoe tena ikambanana amin'ny zala polisy raha vao alefena ohatrany hoe miaraka mividina eo izy de isaky mivezivezy anao de tsy maintsy manome anazy de ny atsasany anazy de ny atsasany anao nefa zany mividy an'io de aleko ny ao azy lo eo fantatry ny olona zany fa tsy mandeha am'izay lohan'ny intsony le administration zany zavatra zany tsy voahovana gouvernemanta tsy gouvernemanta zay eritreretina tsangana io ny hoe afaka hanovana zany zavatra zany ka be de be le izy akoatran'ny décentralisation resahako hoe any ianao any anaty ala any ianao no mangalatra de miakatra firy kilometra roanjato efajato kilometra ianao tsaraina noho izany maty ny rafitra fitsarana maty ny rafitra fitantanana maty ny rafitra fahasalamana maty ny rafitra fanabeazana tsisy nina raisina eto Madagasikara raha mbola tsy aiky an'izay isaorana an'ireny tanora nyresaka tamin'ny filoham-pirenena reny asa moa filoham-pirenena zany raha mbola anampitsofina ihany fa averiko ny amandeha fa izy angamba ny raha tsy vitana indrindra raha ohatra ka miny vitana malagasy efa teo alohany efa niteny zay hoe zay mandimbo manaraka eo indray mbola mafimafy kokoa ny azo anazy talohan'izay koa zay efa niteny any zay mandimbo manaraka eo me mafimafy mahazo azy zay mbola sahiditra de midira ary amin'io rafitra io fa ny afarany io ifamono eto isika mianakavy ao anatin'izay atraizany mety hoe fanitondranareo an'izay hevitra mikasika ny fanovandravitra zay misy ny fampiofanana zay efa era mahita ataon'ny RCR mety hoe mifototra amin'izay fanovandravitra zay ihany koa hoe fa mety efa nentinareo tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana maro isan-karazany ihany koa hoe zay mba hisorohana an'izay korotana zay indrindrindrindra amin'izao vanim-potoana somary mafapana izao sy tadiavana vahaolana anarenana ny firenena raha misy ve raha ohatra mahita ny fandaharantsika ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny fiadina ny repoblika ka mampiantso an'Andriamatoa Lazara Zaferson hoe manatolatra ty fa horaisiny zay fanovandravitra zay horesahantsika betsaka zay mba hamana ny krizy mety manahoana ny RCR ao anatin'izay misy publicité na odomoka zay ny ando trop tard ny antony de efa niteny foana zay nandritra ny firy taona
hoe bomba retardement système io retourne contre anareo a animba anareo zavatra io mihaino ve ny mpitondra tsisy nahazo ataonge io e na hijanona eo azy filoam-pirenena io ka hiteny izy hoe to ty le fandovanydravitra io ny monsieur le président tsy vitany hoe ianona ny feon'le olona de misy miteny anao zay mahita 20 milliards ary na ohatra zao de tombona zavatra ohatra zany zay nge tompoko nianatra zay RCR mianatra de miady hevitra de mbola mifamaly koa azy ao anatiny ao hoe mety io sa tsy mety mianatra demokrasia tany amin'ny université nge vao mitra première année de manao fifidianany de rehefa tsy lany ianao de raray dabli aminao ny lany de tsy maintsy miara-monina aloha nareo roa na tsy lany azy ianao de manomboka eo anao zany de mazaka le tsy lany fa tsy raha olona tsy nandalo université de tsy mazaka n'zany tsy lany zany de mahafantatra ianao zany hatreto ny limitiko manaraka lalàna raha ny teny mantsy ny filoam-pirenena hoe izahay iza tsy latsaka tsony amin'ny 2020 ngamo izy mahazo milatsaka raraka nalam-panorenana de zay tsy mahazo milatsaka izy ka de tsy afaka miteny an'izany akory ary izy tsy latsaka sisy olona miela anazy latsaka zany eo ka ny tiana tenenina de hoe zavatra niomanana ny zavatra nentin'ny RCR hatramin'izay ka raha ao anatin'ny 90 taona zay niomana ao anatin'ny herinandro izy no andrainy ao ato ty ary le vahaolana ho aseho amin'ny voaka malagasy le izy de mino ve anao ianto fa izahay de ho capable na anana fahalalana hanazava aminazy ao anatin'ny herinandro ny zavatra nivohina 90 taona na izay ary tsy capable am'zany aloha tonga de tsotra tsy afaka manazava an'zany ao anatin'ny herinandro hoe zao ny atao de zao ny atao de herinandro tsy matory angamba fa mbola tsy voazava anay zany raha vonina tsy atory ny filoam-pirenena de ianao anay mandritra ny herinandro tsisy akatory eo zany fa ndao fa ny atao anay de tsotra raha ny teny zay a de makany amy convention nationale eo de le convention nationale tsy ray andro miara-miditra any mpanao politika de tapitra ny ray andro de mivoaka avy eo ilaza zany ny filohan'ny teteza mita non tsy zay le tadiavinay ka convention nationale 3 volana atao ana base toliara atao ana fiaran'ny soalala efa namidy atao ana ny pétrole antsimororo atao ana misy convention politique ato économique ato socialy ato ato amin'ny socialy ny rafi-panabeazana sy ny kolotsaina dinina ifanarahana hoe kolotsainay zao nampianarinay izy fa raha antaniko ianao ina nytoky anarana hoe anosy zato zay ny manam-pirofo fa tsy nampianarina tany an-dakilasy ny kolotsaintsika tsisy malalatsika eo natoky anarana anosy zato manam-pirofo zany fa tsy haintsika ny tanànatsika mazava-be zany fa tsy hainao ny arena misy eto anosy zato ka raha olona mipetraka eto anosy zato no tsy mahay ny arena misy eto anosy zato iza zany no hitrandraka anosy zato fa ino zany mila verina fa programme am-pampianarana raha ampianarana mika avy nanomboka 1960 makaty hoe misy fasy mainty ato aminareo de am'izay fotoan'zay niomana ary zareo hitantana an'io a de niomana ary zareo ka hitrandraka an'io a de am'izay fotoan'zay mandrosy le fiarahamonina ny afarany mialany am'le faritra le olona satria tsy hainy ny arena amban'ny taniny de mamonjy reny vohitra izy fa averina fa misy arena aty a de io tsika tonga amin'ny bordel faratampony io a amin'ny fifamoivoizana io ve de heverinareo fa voava ny fitondrana misy am'izao fotoana zao zay gouvernement sahitsangana eo ny nombre d'accident fotsiny amy route nationale sy amy moto eto Antananarivo renivohitra isan'andro ny efa firy zany a tsy voagere zany raha tsy maka manam-pahaizana isika hoe ahoana ny andaminana an'io mieritreritra n'izany ve ny filoam-pirenena zay ve ny gouvernement tanatsangana teo ny ministry ny transport nitsangana teo ve mba efa niteny hoe malahelo amin'ny accident isan'andro mitranga zavatra fa nahitatsika farany a mikasika vaovaon'ny transport teo noho izany a tena miala tsiny tompoko tsy fotoana zao anazavana intsony an'lay hoe zao le fanovandravitra raha mpitondra ny resahana raha voaka malagasy de manaiky zay satria tsy voatery mahana tele sy radio voaka malagasy de mitety faritra zay fa fotoana kosa zao anovana an'le ravitra de le olona nomana anao an'le ravitra no tadiavina hoe io ary oento le ravitra raha resy lahatra vahoaka raha tsy resy lahatra moa vahoaka izy tiany tsy hoe mahafinaritra ny maha problème Madagasikara fa adidy andraikitra zay mba tonga ny anarana hoe tolona tamba be ny olom-pirenena nampiraisy ny andraikitra tsisy mikarama ato tsisy mandray vola ato fa de samy mandeha aminahy mpony hoe ndao avotana ny hoavin'ny taranaka
hitovizanay zany amy génération rehetra za moa tsy anatin'le zaida fa araka ny tenin'ny zoko ladama zay hoe génération zoko zany de mifandray ny rehetrarehetra mba ialana am'zay le conflit de génération atambatra ny génération x y zaida zay mbola aoriana koa atambatra amin'io a ndao tsika nova rafitra arenina Madagasikara de ovanatra any faka le problème fa tsy hoe iala amin'ny embouteillage sika ka andalo ny filoham-pirenena de bloquena aloha ny any aloloha any de bloquena ny any arina any de ohatra mahita an'iny ny filoham-pirenena tsisy embouteillage mihitsy ny ministre ny transport tokony tsy mahazo faveur hoe iala embouteillage zany fa izy ny tokony mahita voalohany eo hoe mikatso izany de mila mama problème misy an'zany veto tsisy an'zany ao anatin'izay nambaranao teo mikasika ny hoe convention mandritra ny 3 volana mety hoe afaka manome garantie ve na antoka ny RCR hoe raha tanteraka sy fotoana soamatsara zay 3 volana natanterahana fiaonam-be na karazana hoe convention zay mety hiva ihany ny olana ao anatin'izay karazana hoe fanovandravitra sy teny venao hoe malagasy de tsy capable ifampiaino ka moka vahaolana imbonana raha ohatra ka imbonana raha mifanaiky ny ndroa tsy afaka miaraka ny ndroa raha tsy mifanaiky raha mifanaiky malagasy zay ny dikan'ny convention mantsy fifanekena raha mifanaiky malagasy fa ity ny lalanao mbatsika de tsy ho tafavoaka vetsika teto ne mbola tsisy fanekena fanekena ina moa nataotsika tamin'ny lalam-pandrenana tsisy nanakena io ane terena fotsy anao mifidy enina tsy zay ka tsy zany a ny fanamboarana lalam-pandrenana fa mbola misy assemblée constituante ny atao hoe assemblée constituante zany a dia vondron'olona entina manangana any anatin'ny association rehetra efa mba nanangana association ndray matsy le izy rehefa tena dika amin'ny teny gasy zay voazan'ny olona manangana association anao de misy assemblée constitutive io zany nentina manangana n'lay fikambanana noho izany raha manangana assemblée constituante sika tsy mitovy ale tamin'ny 2009 afa le hoe mivorivory arina reo any vontovoronany ony a misy escopole le re de misy zao ry de alevy liste de reto lasa cité de samy nahazo seza daholo zay tia azo seza le assemblée constituante hafa mihitsiny de io a ny manangana lalam-pandrenana ary manangana lalam-pandrenana tsy ray taona tsy roa taona fa maharitra fa mandra-patsangana an'io lalam-pandrenana io aloha de misy gouvernemanta eto mamaha le problème urgent rehetra ohatra ny jiro ny rano ny écolage ny karaman'ny mpampianatra ny karaman'ny dokotera reo le takin'ny syndicat maro samihafa irao zany hoe finance publique zany no vahana voalohany satria io finance publique io no diso mal distribué na tsy mitovy ny fitsinjarana ny volam-panjakana satria averina foana ao anatin'ny marché publique ianao mahita vidina ho viva kely anankiray ohatra roa alina ahoana moa ny aneketsika an'zany izy nanao an'izany lalàna zany de mahita anao carburant mpitondra fanjakana 50 tapitrisa ariary olona ray isam-bolana de ahoana moa zany raha 50 tapitrisa ariary io nandoavana karaman'ny mpampianatra de ahoana moa raha ohatra ka mifanao fanekentsika de tsy ahitan'zany hoe tsy rary ny nrety mpampianatra reto 10 alina ty 50 tapitrisa 50 tapitrisa de zaraina 10 alina mahavita mpampianatra firy moa zany zao ny carburant na olona anankiray ampitondra fanjakana ambony de zay ve de tsy avaolana tsika raha mandeha transparent tsara hoe io le finance publique ka ny fahafantaranay zany finance publique maty izany no tsy hidiranay ao anatin'le rafitra satria miangatra ny olona manao ny finance publique io miangatra ny olona mandany ny finance publique io ary zay no andefasana amin'ny député dernière minute à la dernière minute zany hoe fotoana farany anaovana vote zay vao mody alefa ny finance publique ny loi de finance de manangatanana sisiny ataon'ny député le zavatra nefa firy 1000 page ahoana moa ny afantaranao hoe zao ny ao anatiny io de vetivety eo nisy an'le hoe asina etra indray ny asina TVA indray ny vola indramina any amin'ny banky zavatra ohatr' zany iza nanao rehetra n'zany lalàna zany ao anatin'ny loi de finance io loi de finance io aloha fa ny famaritana ny loi koa avy any amin'ny vahoaka satria atao hoe avy any amin'ny vahoaka de ny solombavam-bahoaka no mandany azy ianao ve fa nahita fanontaniana tany amin'ny vahoaka hoe ndao mba nytaniana ny vola ilainareo anosy zato amin'ny fanatsarana ny tanàna mety anosy zato tsika de zay mahatonga namanontany zay mana-pirofo fa tsy loi io fa ny définition ny loi de zavatra ifaneken'ny vahoaka entina ifanekena
ifampitondrana. Zay ny définition-ny loa, zay ny famoronana lalàna. De zay natonga ny hoe solombavambahoaka satria manao lalàna le vahoaka ato de enti le mpisolovava le izy de tonga ria de efa naeno ve anao hoe lalàna amin'ny anaran'ny distrika Natsimondrano. Zéro. Efa naeno ve anao lalàna amin'ny anaran'ny distrika ny Bekily ohatra. Zéro. Dikan'izay mbola tsy niteny Bekily tao anatin'ny 80 taona, mbola tsy niteny Atsimondrano tao anatin'ny 80 taona, iza zany solon'ireo olona reo vava. Tsy mpisolo vava zany reo. Raha mpisolo vava mantsy de isika ny tokony mandoha vola amin'ny mpisolo vava. Fa ny zavatra misy eto amintsika le mpisolo vava indray mandoha vola hoe ao nareo mba soloko vava de za mandoha caution. Efa nahita mpisolo vava niantoka anao ianao. Ianao makazy de izy indray miantoka. Zavatra tsy mitombona izany rafitra zany a. Izay no azavaina foana hoe maty daholo io. Mandeha indray fifidiana sénateur de mitady 60 millions d'ariary ianao. Fa inona ny définition atao hoe sénateur? Verenana vakina hatramin'ny dictionnaire ane zany eto amin'ity firenena ity. Fa misy dikany hoe vocabulaire président, directeur, misy dikany daholo raha miditra anaty dictionnaire ianao. Fa tsy hoe hiditra sénateur de mila manam-bola ianao nefa adika tsotsotra hoe mba olo-kendry zany. Zany atao hoe sénateur zany. Loholona izy amin'ny teny gasy. Ka ny loholona zany a, ny atao hoe loholona zany amin'ny fitondrana io de izay manam-bola. De normal raha ohatran'izao tsika. Zavatra mahafinaritra nefa mipoitra reto génération tsy voavidim-bola reto. Za mahatika an'izay anarana zay hoe génération tsy voavidim-bola. De mijoro zay génération zay a hoe tsy vola tsony nitondrana an'ity firenena ity fa ataontsika mandeha mahitsy, marina, apetraka ny rafitra efa ampitondrana, ny RCR efa niomana tamin'izany a, raha misy manana sosokevitra hanatsarana an'izany a, tsy manakatym-baravarana koa ny RCR, afaka miara-miasa amin'ny parti politika rehetra ny RCR, ary mbola tsy nanana olana na tamina parti politika ray koa aza ny RCR fa misokatra izay a, mieritreritra atongavana amin'ny convention nationale, miafara amin'ny réconciliation nationale na fampihavanam-pirenena de manao fetytsika. Fa fahatsika ny lasa manao fety-pirenentsika hoe niavana malagasy nanomboka eto, ity ny convention arahana manomboka eto, zao ny administration arahana manomboka eto, zao ny système de rémunération, ovaina ny système de rémunération na ny rafitra fanakaramana. Io koa mbola diso koa io, fa tsy hoe misy olona mandray 10 alina de misy olona mandray 10 tapitrisa de itsika ve de mahita an'izany hoe juste na rariny. Tsy rariny zany système zany fa efa maty io a système de rémunération io a, misy olona mahazo avancement fa misy olona tsy mahazo mihitsy mandra-pahafatiny ao anatin'ny mpiasam-panjakana ao. De démotivé le mpiasam-panjakana, staff politique ny tonga avy any, mitaingina eo ambony ao, misy administrateur civil firy miflotte. Na zany vocabulaire zany ara tsy tokony ampiasaina akory anaty administration. Misy planificateur firy miflotte, tsy ampiasain'ny fanjakana io a. Maka olona namanamany any izy de ampidiriny eo. Zay ny mahatonga an'le hoe mila ovaina le rafitra. Satria miflotte daholo a le olona nianatra, nandaniana vola tany amin'ny Imatep, nandaniana vola tany amin'ny Enam, tsy ilainay ianao fa ianao tsy TGV na ianao tsy Zay indrindra manko tiako atongavana hoe tsy mbola sarotra be ve zay karazana hoe convention zay satria hitantsika fa efa maro ihany koa ataoko hoe ireo ohatra hoe ray aman-dreny ara-drazana na hoe eo anelanelany sady tsy mpanohatra no tsy mpanohana ny fitondrana no miantso an'izay fihaonam-be zay mbola tsy fandrafitra raha no resahana ao anatin'izay fa hoe fampihavana-pirenena tena rehefa tonga ny andaniny dia tsy tonga ny ankilany, tsy sarotra ve zay raha ho an'ny RCR manokana, mety hoe iza no tena ampikatso an'io ka tsy hatanterahana olona nianatra nge ando zay ny ilana olona niomana fa raha mora moa zany io a dia atao inona ny olona nianatra tsisy ilanantsika nge zany ohatra ka mora io a efa vitan-jareo zany le iziko. Zavatra sarotra nge ny ianarana any amin'ny université fa tsy hoe nanao matematika ohatra na vita matematika tamin'ny université dia avy ianao ampiasana hoe firy moa laza ny 2+2 zay kosa ve ny ilanareo ana fa izahay niomana. Misy manam-pahaizana niomana, misy administrateur civil ao, misy mpitsara ao, niomana nge zany olona zany. Zany efa nametraka paikady mihitsy zany nareo hirotsontsika amin'izay convention zay. Efa niomana zay ka. De tena ianao hoe sarotra aminay le izy a, tsy any le problème. Mila fotoana fotsiny le izy satria raha zavatra nipotehitsika tao anatin'ny 90 taona kosa ve no ilazana hoe ao fa voavako anatin'ny ray taona ny délestage. De teny an'izany ve za olona nianatra nefa mbola mila anketo hoe akoatran'ny réalité misy 10 farafahakeliny problème vahanao amin'ny jirama. Problème voalohany fiarahamonina,
faharoa mpiasan-jirama, fahatelo fournisseur-jirama, faefatra dirigeant-jirama, fahadimy fanjakana. Reo mbola mila vahana tsirairay atao amin'ny fiarahamonina ianao a de be deaibe mpiasan-jirama mandeha manova compteur. Ny olona rehetrarehetra ny akamarony efa nanova compteur daholo hoe mandoa 30 000 ariary ianao a de mba tsy modina mafy ny compteur efa hainao angamba zay. 4% reo olona reo. Ny tableau de bord ny jirama zany diso. Raha 10 mégawatt ny lany 2 mégawatt fotsiny ny affiché eo. Iza zany responsable am'zany? Fiarahamonina aloha zay. Miakatra eo anivon'ny mpiasan'ny jirama sika. Mbola hafa indray le mpiasan'ny jirama hoe mivarotra jiro etseroa roa zay. Tonga eo anivon'ny dirigeant jirama sika le mangalatra gasoil sy le manao détournement de fonds ao anatiny ao. Telo zay. Miakatra eo nivoan'ny fournisseur tsika le hoe raha gasoil 2 litre nampiasaiko de déclareko 10 litre. Efatra zay. Tonga ny fanjakana tsika hoe andrava grevy izy de mandoatra ao anatin'ny jirama 5 zay. Zany ve de vaovao vetivety. Ka zany a mbola mila akoatran'ny hoe problème technique. Raha mampiasa sulfate d'aluminium ny jirama eo andekaleka zay efa lany daty zay tsy afaka mifiltrer rano akory satria rehefa manodina ny rano io jirama de mampiasa sulfate d'aluminium izy a de mitsika eny ambany ny fotaka. Ny vazaha efa zavatra hafa ny ampiasainy fa atsika misy manana marché amin'ny sulfate d'aluminium de ela be le processus de décantation zany hoe fampandriana fotaka. De de ela be ny rano vao madio. Ny any ivelany nefa efa zavatra hafa ny ampiasaina raha ampiasaina nefa tia izy any tompon'le marché na sulfate d'aluminium. Zany ange mbola débat. Tsy voazava zany a hoe anazava mahadélestage ny flou. Tsy capable manazava an'izany ange izy. Ny technicien tsy mitonga mitonona eo hoe zao ke mahasarotra le izy andriamatoa flou e. Ka raha le resaka fiarahamonina fotsiny ohatra satria misy anatin'le fanekena vaovao iarahanay amin'ny vahoaka malagasy antsoinay hoe New Deal tahaka ny tamin'ny andron'ny Roosevelt angamba izay de ifanaiky amin'ny vahoaka malagasy zay hoe ndahoary raha ohatra ka io ihany tsy maintsy angalatra ihany ianao a de maninona re raha ampafarafaratsy ny omena jiro ampoule ray ny malagasy miaraka amin'ny télé ray a de gratuit ny ampoule ray sy ny télé ray fa mihoatra an'iny alohanao vola. De am'izay fotoana zay anao tsy mangalatra. Raha zay ny problème anao. De manao fanekena amin'ny vahoaka malagasy hoe eny ary manomboka eo tsika de tsisy mangalatra intsony. Phase numéro 1 aloha zany a conscience collective de New Deal de mivoaka eo tsika zany a mahita tsika mémoire collective hoe voafafatra eo ny halatra ka zay mangalatra manodina compteur manomboka eo de pénal ary migadra amapolo taona ny ohatra zany a mety miteniteny foana tsy manina fa ohatra le izy. Ny fitsarana mamaritra an'izany. Noho izany a tsy voavatsika io raha tsy mifanaiky aloha malagasy fa anova an'izay comportement zay fa eo ihany ny fadison'ny fanjakana, eo ny fadison'ny fournisseur, eo ny fadison'ny mpiasan'ny jirama sy ny dirigeant fa ao koa ny responsabilité ny vahoaka malagasy. Tsy fanomezantsiny nefa zany fa eo koa ny erreur technique any amin'ny jirama ka na 15 kilowatt aza ny laninao de mba mila maka koa le dirigeant jirama akariny 20 kilowatt io any amin'ny facture de anazy ny 5 kilowatt de zay no mahatonga an'le vahoaka mangalatra hoe tena niakatra be ny jironay am'ty fa aloha tady hevitra tsy anodinana an'ity compteur ty mahay an'izany daholo ange ny gasy am'izao e. Fiarahamonina potika ange io a. Ka rehefa anarina ny jirama tsika zany de miaraka manarina fa tsy hoe ny fanjakana irery no manarina an'io. Mamandry tena ihany ny mpitondra fanjakana raha mieritreritra ny amahan'io nefa ny nombre de kilowatt volume malany eo aza tsy fantatra ko ianao nga misy tableau de bord. Courant-nao 10 kilowatt ny laninao ny affiché amin'ny tableau de bord 2 kilowatt. Hatreto zany tsisy afaka manazava hoe 4 kilowatt marina lanin'ny vahoaka an'Antananarivo na isaka amin'ny faritany satria efa tsy compteur normal intsony no mipetraka any atokantrano tsirairay. Hitanao am'izay ianao mahasarotra an'le izy ka hiteny ianao hoe moramora non zay tsy miteny hoe mora fa ny antony hitsangananay de anampy vahoaka malagasy zay hoe ndao ary fa raha ohatra moramora de tsy niditra tamin'io zay. Fa no hisarotra mihitsy ny mba hanananay défi hoe ndreto izay nampianary ty firenena ty za nianatra tamin'ny SFF sekoly fanabeazana fototra tany Ambatondrazaka. Nianatra amin'ny sekoly ambaratonga faharoa fototra. Zany hoe any fanjakana daholo. Nianatra tamin'ny Anjerimanontolo any fanjakana. Za zany anisan'lay nahazo tombony teto amin'ity firenena ity. De anjaranay mamaly babena
hoe ndao mba ho voatana lay darana ka reto ny zavatra nampianarina anay de zahanay mamahan'le problème de atsonay na diaspora ianao na eto toerana rehefa tonga amin'ny toerana ny RCR ndao ifanampy tsy mampanino na TGV anao na TIM na AREMA tsy manino ndao ifanampy misy olona tsara daholo am'ireo sokajin'olona reo de atambatra ny hery de rehefa mitambatra io mamoaka vahaolana miaraka tsika hoe ity le vahaolana fa tsy jerena sokajin'olona tsy jerena hoe ity ny toko misy anazy de lasa bado izy non tsy marina zany fa ny olona de misy manam-pahaizana isaky ny sokajin'olona ka atsotsika reny olona zay no mahatonga le hoe rassemblement de citoyen responsable zany hoe tsy atao aminay rery no misy citoyen responsable fa any aminareo koa misy tahaka ny atao am'rekory ianao nge nanantso anahy responsabilité goavana be zany être responsable zany manasa anah hoe ndao mba ampitenenina ty olona ty fantatrao ny antsoantson'ny olona momba ny RCR amitsika am'teny zao zay indrindra mantsy mandeha de mandeha ny fotoana somary andingana loha hevitra sy fanontaniana maromaro angamba sy am'izay fotoana antsika mandeha de mandeha zay rahantsika mahita ny zava-misy am'izao fotoana zao indrindra ihany koa ny anana tambazotra tserasera sy ny faneho-kevitra maro samihafa any raha vao nanomboka ny hetsika ny Gen Z na ny génération Z sy ireo mpiara-mitolona aminy de nisy an'izay antsoantso avy zay mikasika an'izany Andriamatoa Lazara Zafiarson zany saika tanerana ny actualité tany amin'ny Facebook mihitsy eto ianao zao manoloana na eto tena mivantana mino aho fa vahoaka malagasy ihany koa betsaka no manantenan'izay valim-panontaniana izay hoe ahoana marina ny hevitry Andriamatoa Lazara Zafiarson mety efa nisy ny faneho-kevitra tany anaty tambazotra fa mety maro ihany koa nefa ny olona tsy nahita an'izany eto ianao na mafan'izay hoe manahoana ny mety hoe karazana fahavonona raha tena zay tokoa no misy mety hoe angatahan'ny vahoaka ve mety ho vonona ve Andriamatoa Lazara Zafiarson sy ny RCR voninanao inona moa le tena resana vonina hitantana ny firenena satria zay moa zany no hitantsika hoe maninona moa raha ity olona ity no atolotritsika filohan'ny tetezamita raha irsony zany na raha sanatrika hoe misy tsy maintsy irsony zay tetezamita zay na sanatria misy ny fametraha-pialany filohan'ny repoblika any Rajoelina de nisy an'izay faneho-kevitra maro samihafa zay hita tany anaty tambazotra tserasera inoko fa tsy zarery ngamba nahita an'izay fa ny akamaroan'ny vahoaka malagasy nahita an'izay manao mikasika an'izay ny fahavononana hitondra firenena de efa ao anatin'ny antoko rehetrarehetra tsy ny RCR rehetra zany aloha no vonona hitantana firenena noho izany misy procédure tsy maintsy arahanao ahafahana mamaly an'le vahoaka fa tsy hoe tanin'olona ianao hoe ianao zany tokony ho eo de mamaly ianao hoe ao ary za teo rany andapa misy procédure misy ordre constitutionnel misy communauté internationale eo misy zavatra be deaibe mila fianoana fepetra ao anatiny io fa raha fahavonona ny anontanianao ny ekipa ny RCR sy zay antoko politika miaraka aminy de efa niomana hitondra noho izany tsy manana olana izay fa tsy maintsy miverina zay manontany malagasy hoe tena ilainao tokoa ve le fanovandravitra fa zay raha hoe hitantana fa tsy hanova-ravitra zay tsy hiditra raha hoe hiditra anaty gouvernement mety soanisan'izay ve ny RCR tsy hiditra izay raha ohatra ka zay tsy manam-pahaizana no rehefa niditra tao efa nisy manam-pahaizana firy niditra tao triple doctorat double doctorat zay ary tsy manana zany akory noho izany tsy afaka midefie zay hoe mafy be no ireo ka hiditra ao anatin'io ravitra io de ho tafavoaka tsy tafavoaka ao tsika ka anova ravitra de vonona zay fa raha hiditra ao anatin'io ravitra io de efa fantatra fa nizaniza miditra anaty menaka mafana de ho may de mbola avy any ianao hiditra ao hiditra zaza mafy hoditra be zany hoe tsy handray anjara amin'ny fifidianana mihitsy zany ny RCR raha toka tsy miova zay ravitra zay ohatra hoe amin'ny fifidianana filohan'ny raha hafa ndray mantsy raha fifidianana fanapa-kevitra ny vahoaka iny ny vahoaka manapa-kevitra ndana de ovay le ravitra mbola lalana hafa ndray zay izany le hiditra ao anaty gouvernemanta mihitsy ny no tsy vahaolana satria efa nazavaiko anao te le problème miditra ao anaty ministera ianao de rehevanao mpiasa ministera efa tsisy miasa tsony vo mitrerony anankiray am'ireo anao de efa olana ngeza be satria ay reo olona tsy ampy karama daholo koa voavahanao amin'ny ministera ve ny karaman'ireo olona reo tsy voavange zany tsy voavahana ministera ray zany hiteny le ministera hafa ianao hoe mba apakary ny karamanay am'reto de miteny reny ministera hafa hoe mba apakary koa nenay de mivoaka ndray le problème ray manontolo zay no mahatonga ny hoe tsy voavahana ministera ray zany tsy maniraka andreo nefa ianao de mikatso le asa ianao ve mbola mahita solon-tena-panjakana manampy ny tatsamba resaka fambolena fiompiana aiza mba andaminy teny reny ny mpampianatra ianao mijery mpampianatra any ambanivohitra rehetrarehetra any mahaontsy angely izy
ampianatra le olona tsisy karama tsisy nina tsy ampianatra izy tapatapainao zany izy hoe ianao tokony ampianatra le subvention kely mbola filafilain'ny fanjakana midina any am'fokotany ianao a tadiavinao président fokotany a mbola miasa tany aloha izy tsy mian'ny fanjakana karama nefa ny karaman'olona anankiray raha manan-karama vahiny ny mpitondra fanjakana karaman'olona ray de mavita ny karaman'ny président fokotany rehetra manerana Madagasikara zany fitetantsika normal olona ray ekivalan'olona roa alina amin'ny karama de zany fitetantsika normal zay no mahatonga ny hoe rafitra ray manontolo le izy ka raha tsy vitantsika mihitsy ny hoe ndao anova le rafitra de mafarafaratsiny a miova ny système de rémunération na fomba fanakaramana eto Madagasikara sy ny système d'affectation zay système d'affectation no lovaintsika tany amin'ny fanjanahantany a no mbola hoe tsy maintsy anaovana affectation disciplinaire hoe tsy mifanarakaraka mpitondra ny lohanao fa mafimafy loha ianao de avy any de koa ianao affecté na ny bebe kily de ahoana moa ny apety an'izany de normal ange le olona raha hoe anaraka ny sefo a zany de tsy miteny ahy zany na tsy mety ary ny atao ny sefo tsisy ny tely le miasa manjakana mangina izy ko de na manitsaka lalàna azy sefo na manaonao foana ary sefo na mandrahoana mpanao grevy ary sefo fa hoe iarovana le fanjakana de mamitsaka izy eny sefo a mety io sefo a de araka ny tena filoham-pirenena hoe mety io le karama raisina de koatran'izay anao tsy mahazo karama ahoana ny findranao avy any bekily ho any de koa tany mbola tsy haritanao akory nefa ianao mba navita trano eo mba namboly fambolena eo ianao système d'affectation koa diso zany a mila verina zany a tsy hiditra ao mihitsy izay fa raha zay miditra ao de fanovàn-drafitra no mipetraka voalohany tsy ny sary lazarazafy arso no ataonareo eny amin'ny lohanareo eny hoe io ndray lazarazafy arso de io ndray ny lamody vaovao non fanovàn-drafitra soratany ao de raha tsy miova le rafitra de aongano ndray lazarazafy arso satria mila atao mahitsy ohatr'izay le resaka efa zatra famitaka manko tsika de aleo ny gasy amerenana le confiance ary zay ny sorako BTP ny membre ny RCR amin'ny fotoana crise ohatr'izao a tsy afaka mifanerasera zany tsony fa ny arahana hatramin'izay no ny installé na le confiance de ao anatin'ny crise ianao zany a efa fantatra hoe olana ana confiance ka misaotra anareo amin'ny fatokisana tsy afaka anazava aminareo tsony situation misy fa de hoe zay tenenina eo zany a de mandeha makany amin'ny lalana zay ny fanarahana fa raha ao anatin'izao ndray zany a ka tsy mahatoky ny RCR de zay teneniny laza eo miteny zany olona any amin'ny FB hoe ino ny laza amin'ny sokosoko ny hiditra tany nanaritra CV ny RCR rehetra tonga de mahalala hoe tsy marina zany satria le confiance efa mipetraka tsy RCR izy raha mieritreritra an'izany zay zany no ilana an'le hoe mifampatoky aloha amin'ny fotoana milamina de rehefa anatin'ny période de crise a tsy mila fampiresaka tsony fa tonga de fantatra hoe makarila tsy misy fotoana raha teo eritreretana rehefa mipoaka ny lacrymogène fa tonga de mitarika ianao makaty daholo tsika de tsy mila mieritreritra akory ianao fa raha azonao antoka le olona hoe tsy hitarika anao any anatin'ny brigade gendarmerie de manaraka an'iny ianao zay no installena confiance mialoha ary am'izao fotoana zao de voaporofo le izy hoe matoky anany membre RCR na tsy misy fotoana fampiresahana tsony ara araka ny teninao teo hoe sarotra de sarotra no mahazo anahy amin'ny andraikitra iandraiketana noho izany a isorana be deabe membre ny RCR fa tsy laza irery a no manao an'izany fanovàn-davitra zany samy miady ny tsirairay any am'toerana misy anazy any misy tsy fantatra avy ary membre RCR fa de hoe matoky an'le principe napetraka hoe ity le zavatra napetraka de matoky an'in'olona iny zay de raha mivadika iny ka miala amin'ny teny nataony de tonga de miakaratele fotsiny hoe tia ny teny nataony tato de tia ny teny navokany zao a de tonga de afa-baraky laza de vita misy orana be deabe a fa misy ny teknôlôjia am'izao de mba hatratrarana am'izay mpandainga de mba hiala milainga am'izay ny gasy fa de aiza de androany ianao mampanantena hoe zao de rapitso ianao a mifanohitra amin'iny atanao miteny gratuit atanao miteny hoe tsy niteny gratuit atanao miteny hoe mamoaka dossier atanao miteny hoe tsy mamoaka dossier atanao miteny zay daholo ny ataon'ny mpanao politika rehetrarehetra ka mba fotoana zao anatratrarana ny lainga rehetrarehetra efa am'izay mba matavatra am'izay mpanao politika hoe dao mba nao marina zay le izy fanontaniako farany angamba ny mialohany hoe sy ny fanomezana hafatra raha toka mbola manam-potoana tsika rehefa avy eo a mbola tsy niova hoe ny RCR raha nataoko hoe ny idéologie ny foto-kevitra hijoroana aloha hoe tsy ankilan'izay fa ao anatin'izay ihany koa hoe manohana ny fitondrana sa manohatra ny fitondrana misy mantsy ny ireo nitoko politika raha tamin'ny roa taona lasa izy a afa ny firehany any amin'izao izy a lasa mivadika manahoana ny RCR ao anatin'izay tena tsy maintsy manazava idéologie vao afaka mamaly izay fanontanianao zay ny atao hoe idéologia de fametrahana fiarahamonina
ny atao hoe projet de société a de projet entina manangana société fa tsy programme disoina be mihitsy zay am'izao fotoan'zao hoe projet de société a égale programme diso zay ny atao hoe projet de société raha manao projet d'hôpital ianao de hôpital no mivoaka eo tsy zay raha manao projet d'école ianao de inona no mivoaka eo ary raha manao projet de société inona no mivoaka eo société fa tsy programme raha aloha zay noho izany a ny antoko politika ny akamarony a de tsy manana projet de société hoe ametraka fiarahamonina izay mametraka fiarahamonina consciencieuse na matsiaro saina zay ny atao hoe consciencisme raha avadika amin'ny teny hoe ity ny idéologianay noho izany iny idéologie ny mitondra anay a ametraka ny rafi-piarahamonina io zay ka amin'ny andronay a de matsiaro saina malagasy ka natainao mbo mivadika aza avadika telefona izy amin'ny andronay hoe na telefona latsaka aza de tsisy mangalatra satria atao mizazory fotsiny le izy amin'ny andronay a de aza loasa mangina ny jerena tsisy loasa tsony eo zany fa na any amin'ny trano efitra misy anao any ianao tsisy mahita de aza iny jerena oabolana gasy zay fa Andriamanitra ao atampony loha de aza ny omby masika tsony a ny atahorana hoe aleo anjeny omby masika toy zay enjeny eritreritra fa avadi moto ndray le omby aleo enjena moto toy zay enjeny eritreritra de miova le izy hoe miova le fiarahamonina io zany a fiarahamonina ho apetrakay ny programma kosa de ny fanovandravitra ity fanovandravitra ty a zany a entinay a manatratra an'ity fiarahamonina ity raha mametraka zany ianao hoe manohitra fitondrana vezesa manohana fitondrana ny atao hoe manohitra de manohitra ny idéologie ity fa tsy manohitra programma satria raha miteny izy za namboatra lalana de olona dala no samy teny hoe tsy mety ny manamboatra lalana tsy mety zany manohitra programma fa ny manohitra idéologie no mety zany hoe raha tsy mety aminao ty karazam-piarahamonina ty de mifindra manova fiarahamonina hafa ianao ohatra hoe fiarahamonina socialiste no fiarahamonina communiste ohatra hoe fiarahamonina capitaliste ohatra hoe fiarahamonina conscience mandeha amina consciencisme zay zany ny atao idéologie ny mpitondra nefa tsy mahana idéologie mba ateneno raha mahita anao inona ny idéologie ny zareo ny eritreritra ny ametraka fiarahamonina ve izy de ho toerina ve le fiarahamonina ty napetraka raha ohatra ka oeraoerisme zay zao nitanay eo de hoe mientinao zany a ze afahana manao oeraoera au maximum de ny gasy rehetra am'zesy tanatrany ampandevenana azy ka na tsisy inona zany atrano de tonga ny apasina ianao de ohatrany miainga be mihitsy satria mila oeraoera ianao zany de tafitany amy gasy zany le oeraoerisme zay ny idéologie raha zay de mpanohitra zay tsy mety zay a ao anatin'ny fiarahamonina fa raha miteny izy hoe anao amboatra hôpitaly manara-penitra zay a ina ny anoerana an'zany noho izany avahana tsara zany fa ny idéologie ny toerina fa tsy ny programme satria ny projet de société de tsy programme fa idéologie na olona ihany ko tsy manohatra olona ihany ko nefa inona moa ny anoerana olona zay reg afaka manantso misy eto amin'ny firenena am'izao fotoan'izao zay tsy mahana problème amin'ny misy olona an'izay alakobika sy tiako tara misy valeur atao anatin'ny RCR na soatoavina hoe complémentarité na fifamenoana zany hoe na ny adala aza de ilainao ifameno aminao satria anao tsy afaka mitenitenin'ny adala mba ahafahana miady amin'ny adala hafa de am'izay fotoan'zay ilainao le adala raha ohatra ka adala resy lahatra mifanovandravitra izy de miady hevitra am'le adala izy hoe mila manova ravitra tsika am'le adala namany zany de ilaitsika le olona adala am'izay fotoan'zay zay le complémentarité noho izany a tsy mifidy olona izay valeur voalohany zay valeur faharoa consensualité hoe mitady fanapa-kevitra imbonana izay a rehefa manapa-kevitra ny fahatelo a partage de responsabilité samy responsable izay a fa tsisy hoe lazarery ny tompony fambiazana raha mahomby ty a ary lazarery ny tompony esaika raha ohatra ka tsy mahomby ty fa efatra de hoe neutralité a vis-à-vis ny religion sy ny etiny tsy manavaka foko izay a de tsy manavaka finoana izay a de tsisy fitaom-pivavahana ao aminay rehefa anomboka fotoana hoe iary vavaka tsika satria izay a mila ny islamo mila ny kristiana mila ny boudista mila ny hindoa mila ny rehetrarehetra zay anavitra madagasikara mila mpandala fomban-drazana zay samy any am'kany any fotsiny fa tsy voatery zay iteten'ireo fa na izay raha osahirana hoe hoatsain'ny mpandala fomban-drazana zay raha pitso a de tongany de asain'ny mpitona fivavahana zay de tongany de farany izy tam'ireny moa zany le Andriamanitra natsona fa ny RCR administration no atao ny administration a de neutre natao iservira ny olona rehetra sur le même pied d'égalité zany hoe raha mpandala fomban-drazana tonga anao business
de mameno taratasy mitovy am'le kristianina raha anao business. Zay ny atao hoe administration. Apetraka izy etika zay amin'ny fitantanana rehefa ny RCR no mitondra eo de tsy manavakavaka izay ao anatin'ny valeur ny RCR noho izany tsy manavakavaka an'izany ny RCR fa misy etika mazava ifampitondrana fa tsy hoe zay alako bika sy tiako tsara tsy afaka miteny an'izany kory laza ka na olona niady tamiko aza ny tonga manatitra taratasy eo aminah eo de tsy maintsy fenoko le taratasy fa tsy hoe efa niady taminahy ty de bloqueko raha olona manao zay de tsy RCR izy. Eny ary tapitra sady ny fandaharantsika mandeha de mandeha ny fotoana ankasitrahana feno averina ny fankasitrahana n'Andriamatoa Lazara Zaverson filohan'ny RCR izay mivahiny tato anatin'ny fandaharana alaresahana anao ny sehatra. Mankasitraka ianto mankasitraka anareo naharitra hatramin'ny farany de misaotra be deabe tamin'ny fanasana ny inona fa mba mety afaka mitondra fanazavana ho amin'ny tsaratsara kokoa ny ho avin'ny firenentsika zay resaka zay fa de anaovana mandram-piona isaorana be deabe amin'ny lafin'ny teknika sy ny mpandray rehetra tamin'ny Record TV mankasitraka tompoko lahy mandram-piona tompoko vavy. Mankasitraka tompoko ankasitrahana ihany koa tsika tany an-tokantrano anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Raha toka hoe misy ny tsy nahita ny fandaharana hatramin'ny voalohany dia manasana hoe hitsidika ny page Facebook ny Record Madagasikara, page notsidihana dia Record Madagasikara no soratana eo fa raha vao Record fotsiny soratanao mety ny Record any amin'ny firenena hafa no hitanao dia lasa tsy hitanao ity fandaharana iarahantsika amin'Andriamatoa Lazara Zaverson ity fa page Record Madagasikara ho hitanao voalohany hatramin'ny farany ao ity fandaharana ity azonao atao tsara ny mizara ny maneho hevitra ihany koa anatin'izao fandaharana izao ho anao izay maniry ihany koa ny hoe hivahiny ato anatin'ny fandaharana manasanao hiantso ny service commercial na ny tompon'andraikitry ny varotra eto amin'ny Record Madagasikara raha toka tsy manam-pahafana hiantso na te fantatra mivantana ireo pitsopitso ny isan-karazany ianao dia manasanao hanantona mivantana ety amin'ny foibe toeran'ny Record Madagasikara ety Anosisato Atsinanana. Izay no mamarana ny fandaharana antsika tamin'ity androany ity amin'ny manaraka vahiny hafa loha hevitra hafa indray no iarahantsika. Veloma tompoko.